manao sakafo kely tsy mitovy amin'ny isan'andro zany fa mba somary hovaina kely. Tolakandro angamba atao hoe mijery film ohatrany fa tsy mivoaka. Programa aloha zany dia satria tany ambanivohitra be any zany afaka manao fety tsy maintsy eo mandehandeha fety ravoravo fa malagasy. Nenay zany ilay izy efa mba lehibebe kely ihany izy dia atao hoe zaza fa vitanana arendrina ihany izy satria ny arendrina tsy narendrina antsika malagasy dia aloha ny antsika malagasy ny ampiasaina dia mba manao sakafokafo kely fotsiny na dia tsotsotra ary aloha dia fa mba mety izay mba irana mifaly fa any amin'ny 14 oktobra ray tsika manamafy dia averontsika ohatrany amin'ny 26 ireny any amin'ny 14 oktobra. Tsisy zavatra atao fa ohatrany angamba ny mampirehitra arendrina dia izay no atao amin'ny 26. Manao arendrina tokotany miaraka aminao. Programa aloha tsy manana. Mety ihany natambatambatra raha misy mety manana aloha amin'izao mbola tsisy. Ohatry mahazatra ihany satria ilay confinement tena tsisy havitana lininina mihitsy dia tsy maintsy ohatry mahazatra ihany. Rehefa misy fotsiny hoe vary sy laoka dia izay. Tsara fantatrareo fa betsaka ny zavatra tiantsika natao. Eto moa tsika dia manana daty anankiroa satria tamin'ny 14 ny volana oktobra 7 sy tamin'ny 7 sy 900 ny tena nanambarana ny repoblika voalohany teto Madagasikara. Noho izany reo zay afaka lazana lehibe zay dia ataontsika mandritra ny taona ray manontolo fa amin'io daty ny 14 ny volana oktobra io ny zavatra rehetra tokony nataontsika ao anatin'ity 20 ny volana jona ity dia ho ataontsika ary mino fa efa resitsika ny coronavirus amin'izany amin'io daty io dia any no ataontsika ny fankalazana manetriketrika manerana ny nosy.